Fa isan'ny hetsika tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny reny ihany koa moa amin'izao fotoana izao ny hetsika la Grande braderie de Madagascar izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ary nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity izany aharitra mandritra ny 5 andro ary olona hatramin'ny 5 alina moa no endrasana mandritra ny 5 andro isin'izay hetsika izay araka izao tatim-baovao entin'ny lova ramanantsoa izao. Pitsidika hatramin'ny 5 alina no endrasana mandritra ireo 5 andro isin'ilay hetsika la Grande braderie de Madagascar izay karakarain'ny MadaVision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina hetsika izay nisokatra io maraina io. Naompana manokana amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny dia andiany faharoa amin'ity taona 2024 amin'ny la Grande braderie de Madagascar ity. Ary ireo entana izay nentin'ny mpampiranty dia saika ahitana ireo fanomezana maro isan-karazany izay ahafahana mankalaza amin'ny atsakany sy andavana izany fetin'ny reny izany. Tamin'ity andiany ity moa dia tonga daholo ireo mpandray anjara amin'ny braderie izany hoe ireo mpampiranty izay misa 500 ary ny tranoeva ihany koa dia lany tanteraka tranoeva izay misa 300 maherikely. Manatsafidy tokoa ireo mpitsidika ety hetsika etsy Mahamasina ity satria dia voasolo tena ho avokoa ny sehatra rehetra toy ny fanomezana maro samihafa natokana ho an'ny reny. Tonomezana amin'ny fetin'ny reny izao dia maro sady amin'ny vidiny tena mirary mihitsy satria raha malala ny fahasahiranana amin'izao fiainana izao. Firavaka aloha ny tena maro hoe tena amin'ny vidiny mirary, tena mirary ambany dia ambany dia misy koa ny akanjo misy ny manteau misy ny robe amin'ny vidiny mirary ihany koa fa dia miandry fatoravana reny sy zanaka amin'ny cadeau reny fa mirary dia mirary ny vidiny. Anamarika la Grande braderie de Madagascar ny toerana manokana misy ny MadaVision Expo ary mba toeranao ny sehatry ny teknôlôjia mpifandraisana sy ny serasera na ny tika. Misy tolotra fihenam-bidy lehibe ihany koa izany dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny MadaVision sy ny izay groupe.